Ireo mpisolo vava eto amintsika candidat telo no isafidianana ary dia ao anatin'ny latsabato miafina no izoran'izay fifidianana izay. Raha ampitso sabotsy raika ambin'ny folo mars mifantatra izay ho filova vao hitarika ny holavitry ny mpisolo vava telo ny mpifanandrana ao anatin'ity fifidianana ity dia ny filoham-pirenasa maître Hubert Raharson, maître Rakotondranjao Fredon Armand ary maître Mami Radilfe. Amin'ny alalan'ny latsabato miafina ataon'ireo mpisolo vava moa no fomba hifidianana ny filohan'ny holavitra ny mpisolo vava. Ireo mpisolo vava rehetra manerana ny nosy eo amin'ny 700 isa no mandray anjara amin'ny latsabato izay anomboka rahampitso amin'ny 7 maraina eny amin'ny efitrano faefatra ny lapan'ny fitsarana anosy. Azo ny mpisolo vava avy any amin'ny faritany ihany koa nisy mandefa amin'ny alalan'ny positra ny safidiny. Ny candidat mahazo mihoatra ny antsasamanila ny Vatmanakely amin'ny fiodinana voalohany no voafidy ho filohan'ny holavitry ny mpisolo vava. Raha toka tsy misy izay vao miroso amin'ny fiodinana faharoa izay tokony hotontsaina ao anatin'ny 5 andro araka ny fitsipika anatin'ny holavitry ny mpisolo vava. Ankoatra ny filohan'ny holavitra tanterana rahampitso raika ambin'ny folo marsa ihany koa ny fifidianana mpanolontsaina tompo-toerana 5 sy mpisolo tena 10 mandrafitra ny filan-kevitry ny holavitry ny mpisolo vava.